Faliana tomboky lasy tomboky vavy no ididiako ny tokantranonao amin'izao aliny zoma fahatelo ny volana marsa atao anaty 13 izao asaiko mpanazana renao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany tony mazatra etsika nokafana ny fiarahana amin'izao alina izao endoary aloha rahantsika ny lohateny. Iromi Andrianarsoa izay voavotendro talen'ny kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika ny alarobia voalohan'ny volana marsa 13 lasa teo no ny fampiresaka voalohany tamin'ny sareraka isan'ny voaroroy tao anatin'ny raharaha Apollo 21 ka naniraka azy hitady olona ho apetraka minisitra ny fiarovam-pirenena sy ho sekretera mpanjakana miadidiny Zandarmariam-pirenena hoy Maître Mak iray tamin'ireo mpisolovava ny Paul Rafanoarana mivady. Tsy nampalantsona manoloana ny fitsarana mihitsy anefa hoy izy Iromi Andrianarsoa na dia efa 10 aza raha kely indrindra no nanonana ny anarany ireo jeneraly misotro ronono voaroroy tao anatin'ny raharaha Apollo 21. Nampiasa ny mpitandro ny filaminana atao fitaovana iarovana ny fanjakana avokoa na iza mpitondra teto amin'ny firenena ka diso izay mihevitra fa ery famoretana ny mpitandro ny filaminana ho ny sekretera mpanjakana miadidiny Zandarmariam-pirenena ny jeneraly Serge Julet androany. Tovolahy 20 taona no hita faty efa niosondra ary nofonosina lamba tao anatin'ny fiara tsy mataho-dalana izay tetsy amin'ny fokontany Malao anatin'ny komina Ampanefy Atsimondrano androany maraina. Ny lohany no nisy diakapoka ary raha ny fanadihadiana voalohany dia toy ny tsy tao anaty fiara no namonoana azy no ny felan-tanany nisarimotra tamin'ny tany no ny fisiana vovoka sy bozaka mbola niraikitra teo amin'ny felan-tanany roa. Entony miora amintsika kosa indray ary izao ny tsara fantatra mahakasika ny vinavinany mety ho toetry ny andro ho amin'ny rampitso sabotsy. Batsika ny tokantrano any manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara amin'izao fotoana izao. Andao romenantsika indray ny mety ho vinavina amin'ny toetry ny andro raha hoandra pitso sabotsy. Raha mahakasika n'ilay sisan-drahona naveran'iray rivo-doza Fredy dia niditra ny lakan-dranon'ny Mozambika izy. Eto dia tsara ny manamarika fa mbola malefaka ny heriny. Tombanana ikisaka tsinanana somary atsimo tsinanana izy ka anantona ny morontsiraka andrefany nosy atao anatin'ny 3 andro manaraka. Farany toetrandro eto Madagasikara kosa ary no ndeha iverenantsika dia saika hitohy ny rosakorana ho an'ny afovoantany sy any amin'ny ilany andrefany nosy iny. Hitantsika amin'izao ary fa raha ho an'ny afovoantany ny tapamaraina dia ahitana andian-drahona matevina izy toy izay ihany koa ny any Fianaratsoa fa raha ijery ary tsika any Anosy be dia ho fantaritsika izay toetry ny andro izay. Hitantsika amin'izao fa anorana tadrifin-drahona Anosy be ka vinavinaina manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana. Raha hojerentsika kosa ireto faritra sisa manaraka ireto dia saika ahitana rotsakorana ny any Mahajanga sy Sainte Mariana ary mety harankotrika izany raha toa ka ahitana andian-drahona matevina kosa ny ato Antsiranana ato ny tapamaraina fa raha ijerentsika ny ao Toamasina dia ahitana herika manify izy ny tapamaraina. Zay ny mety ho vinavina ny toetry ny andro ary ny tapamaraina fa andao fantaritsika manaraka hoe toy ny ahoana kosa ny mety ho toetry ny andro ny tapany hariva raha toa ka nisy fiovana izany na mila mioansika raha sendra trasariva anoany. Hitantsika amin'izao ary fa raha ho an'ny afovoantany dia mbola ahitana rotsakorana izy ny tapany hariva ary mety harankotrika izany toy izay ihany koa ny any Fianaratsoa fa raha ijerentsika ato amin'ny ilany Sainte Marie sy Toamasinato dia efa nimbiasan-drahona sy masoandro izy ny tapany hariva. Raha manipana ary ndeha hojerentsika manaraka dia ho an'ny ato afovoantany no ahitantsika ny maripana ambany-drindra izay manodidina ny 17 ka hatramin'ny 20 degré Celsius ary ny any Mahajangany kosa no ahitantsika ny maripana ambony-drindra izay manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 degré Celsius toy izay ary ny mety ho vinavina amin'ny toetry ny andro raha hoandra pitso sabotsy. Ankasitrany isika rehetra ary miaraka aminay hatramin'ny farany ary mbola manasanao mpanazana anatraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara. Veloma tompoko. Iverenantsika vetivety ary aloha ireo lohatenim-baovao mialohan'ny dinadirantsika amin'ny Ansipriana.
Andrianarsoa izay voavotendro taleny kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika ny alarobia voalohan'ny volana martsa 2024 teo no ny fampiresaka voalohany tamin'ny sareraka isan'ny voaroaroy tao anatin'ny raharaha Apollo 21 ka naniraka azy hitady olona ho apetraka minisitra ny fiarovam-pirenena sy ho sekretera mpanjakana miadidiny Zandarmariam-pirenena hoy Maître Mak iray tamin'ireo mpisolovava ny Paul Rafanoarana mivady. Tsy nampanantsona manoloana ny fitsarana mihitsy anefa hoy izy Iromi Andrianarsoa na dia efa 10 aza raha kely indrindra no nanonana ny anarany ireo jeneraly misotro ronono voaroaroy tao anatin'ny raharaha Apollo 21. Nampiasa ny mpitandro ny filaminana atao fitaovana iarovana ny fanjakana avokoa na iza mpitondra teto amin'ny firenena ka diso izay mihevitra fa ery famoretana ny mpitandro ny filaminana ho ny sekretera mpanjakana miadidiny Zandarmariam-pirenena ny jeneraly Serge Julet androany. Tovolahy 20 taona no hita faty efa niosondra ary nofonosina lamba tao anatin'ny fiara tsy mataho-dalana izay tesy amin'ny fokotany Malao anatin'ny komina Ampanefy Atsimondrano androany maraina. Ny lohany no nisy diakapoka ary raha ny fanadidina voalohany dia toy ny tsy tao anaty fiara no namonoana azy no ny felatanany nisarinotra tamin'ny tany no ny fisiana vovoka sy bozaka mbola niraikitra teo amin'ny felatanany roa. Ny vaovaon'ny trangam-piarahamonina no etsika ny kafanany fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Tovolahy 20 taona no nisy namona ary hita faty tao anaty fiara 4x4 teo Malao anatin'ny komina Ampanefy distrikana Atsimondrano ny maraina teo. Kapoka teo amin'ny lohany no mety nitarika ny fahafatesany ary nosaronana lamba tao anatin'ny fiara avy eo raha ny hita teny antoerana tamin'ny iray ora tolakandro omaly alakamisy faharoan'ny volana martsa no efa hitan'ny olona teo amin'ny toerana io fiara io saingy tsy nisy nasanjery no ny ponina ny hevitra ny tao anatiny olon-dreo mpifankatia mampiaraka hoy ny nambaran'ireo ponina. Alina nanomboka tamin'ny 7 ora kosa fotoana nandalovan'ny ben'ny tanàna Ampanefy teo amin'ny lalana no nanaovan'izy ireo fizahana saingy tsy mbola nieritreritra ho nisy faty olona tao anatiny raha tsy ny maraina izay mbola nahitana ny fiara teny antoerana ka nanapa-kevitra ny antsony mpitandro ny filaminana izy ireo. Andao ary arahantsika ny andindininy momba ny vaovao io eo amin'ny sany Gasikara Fenso. Ireto lamba fandrakofana fandriana miisa roa efa niosondra hitantsika amin'ny oronantsary ireto no namonosany tovolahy hita faty io. Teo amin'ny seza aorian'ny mpamily tamin'ity fiara tsy mataho-dalana ity no hita ny faty ilay tovolahy raha nitatitra azo avy amin'ireo nanatry masontranga. Tsy nisy nahatazanana ny tao anatin'ny fiara no io 4x4 io vitre fumée. Ireo olona teny antoerana no nanazava fa efa omaly no nahitana ny fiara. Efa nandeha zany ny fanadadiana dia efa tamiray zany ity nitan'ny olona ity moa lalana zany dia hoe tamiray zany tômôbilo omaly ny efa nisy nahita mipetraka teo dia fiheveran'ny olona zany hoe sanatry azafady fa ny olona mpisangatsangana leo mampiaraka reny zany dia tsy samy jery moa ny olona ty sasany mandeha mamatotra ny sasany mandeha manjono any dia rehefa miparitaka zany le feo dia toy any dia isan'ireo nahita ny fijanonan'ity fiara ity teo amin'ny lalana ifamezivezen'ny mponina ny antoerana ihany koa ny ben'ny tanàna tao Ampanefy alina tamin'ny fotoana andehanany ody raha ny fanazavana no meny androany. Ny hevitro fiara olona manana namana eny amin'ny manodidina ny ben'ny tanàna no ny tanàna eny amin'izy ireo malalaka. Ny maraina teo rehefa mbola nahita ny fiara teo amin'ny toerana izy no nanaitra avy hatrany ny mpitandro ny filaminana. Lody alina tamin'ny sivy dia nahita ny tômôbily io ako izay tafaperaka teto zay tsy fantatro hoe inona satria fait nouveau amiko le izy mbola tsy nanana suspicion mihitsy fa dia no hoe aleo mijanona aloha mijery kanefa moa satranay mba raparay andro le tômôbily tsy netsika teo alina ko efa nijery ny tao anaty tômôbily hoe inona ny zavatra miseho sao dia sanatria misy olona alafika na sala amin'izany. Ny ben'ny tanàna avy eo no nandray ny fepetra ny andro izay mety zavatra nitranga teny antoerana ary tsy ny alina iray manontolo raha ny nambarany hatrany. Rehefa nijerevana ry dia nahita ny koetiny ahako dia efa na mahandratsy ihany aho fa tsy confirmé hoe tena misy meurtre tao anatiny nao satria zavatra tsy hita ny tena izy le tômôbile koa tena nihidy
hermétiquement le izy tsy azo nanova dia bomba ny kitihana mono ny poignet fa tsisy vovo fa ny précaution raisiko dia nasaiko ny dégonflena ny pneu efatra mba tsy azon'le tomobile mihetsika eo sao dia sanatria misy aka le tomobile zay mbola tsy neritreretika akory hoe olon ratsy fa précaution fotsiny zay ny ambiny zay a parapatonga ny tamin'ny amin'ny raiky ambin'ny folo sasany amin'ny 12 teo eo afantaranay hoe nisy hisy kitika ve le tomobile lasatsiny izy Dieu merci tsy nisy nikitika le izy dia nandrasanay maraina mihitsy. Ny maraina avy eo no nisahana ny fizerenany trangany komina ary niantsony avy amin'ny jandarmerie amin'ny pireneny saingy no nitoerana isehoany von'olona tao anatin'ny farim-piadidian'ny polisy no nahatonga ny avy amin'ny polisy misahana ny eloka be vava teny an-toerana nanao ny fanadihadiana rehetra ny atoandro teo. Tamin'ny enina sasany teo no tonga ny gendarmerie nijery dia nifandinika teo zay naka instruction à gauche à droite naka conduite à tenir hoe inona no atao dia défoncenay ny varavarana ahitana hoe inona mariny ty misarona lamba ty teo zay vao nahitako fa lamba feno raha le izy dia ozy zay hoe sora fa olona ny ao anatiny dia rehefa nijerevana le izy dia itokotrany fa fatin'olona le izy fatina lehilahy. Tsy nahitana fatra fifanoherana tamin'ny ady tao anatin'ny fiara raha ny fanadihadiana natao teny an-toerana. Ity diana raty teo aloha ity ihany no hita teny an-toerana izay misy dian-tanana. Ny ampy ihany koa ity raty eo ivelan'ny fiara ity izay toy ny raty ao anatiny no nitetety ety ivelany raha ny tomban'ireo mpanao fanadihadiana. Tsy nahitana fikorotanana be ihany koa tao anatin'ny fiara ary mbola tao avokoa hatramin'ny taratasin'ny fiara na ny papier izay misoratra amin'ny anaran'olon-kafa ary toy ihany koa ny taratasy fahazon-dalana mamily ho an'ny mpamily izay rehefa namarina araka ny fanadihadiana teny an-toerana dia an'io lehilahy nisy namono ihany. Nisy ity poketra mainty ity koa teo anoloan'ny fiara izay efa nisokatra ary tsy mbola fantatra na nisy vola tao anatin'ny fiara na tsy. Fiara amidy moa ity fiara 4x4 ity ary mbola nisy ny takelaka napetraka tamin'ny fiara izay misy laharana ny tarby ho andreo izay mikasa ny hividy azy. Ity tranga androany ity no tsy fandriampahalemana nahafatesan'olona niseho tao amin'ny komina Mpanefy tao anatin'ny 5 taona raha ny fanamariana nomeny ny ben'ny tanàna. Ny alabotro no tena mateti-pitranga raha nambarany hatrany. Ireo mponina kosa ny fahatetsangilana ny laza androany fa tao anatin'ny herinandro izay no nahitana trangam-panafiana teny amin'ny manodidina saingy tsy nisy tanteraka fa ravany aloha avokoa. Fa ray mpianakaviana mpanatitra entana amin'ny bisikileta ihany koa no nisy nanatsatoka ansy teo amin'ny kibony omaly tamin'ny 3 ora tolakandro teny Andavamamba raha ny nambarany tovolahy io anatitra entana tamin'ny gony teny Anosy-be ho alefa antsorony mandidy io tovolahy io no nosakana ny lehilahy miisa 3 tao anatin'ny fitohanan'ny fiara ary nolazaina izy ireo fa mitondra zava-mahadomelina saingy avy hatrany dia notsatohan'ny antsy no lasan'izy ireo ihany koa ny entana raha ny fijoroana vavolombelona nataony tovolahy io androany. Mitentina hatrany amin'ny iray tapitrisa ariary moa ireo entana very ireo raha ny fanazavany. Nambinina Ravelo Arsan. Nilentika hatramin'ny 10 cm ny antsy izay natsatoka ireo olon-dratsy ity raim-pianakaviana ity raha ny fanazavana omeny androany. Teo amin'ny kibony avy hatrany no nokendren'ireo jolahy tamin'izany. Olona miasa amin'ny fanaterana entana izy io niara-ny fanendana io. Fanendana niseho tamin'ny andro atoandro raha ny fanazavana izay nientiny ity raim-pianakaviana ity. Telo izany niaraka dia ndray tonga dia nanosika an'ilay lohana bisikileta nakasisy nampitahotra ana tamin'ny arina nindrona mihitsy. Naka nanapaka an'ilay entana tao aoriana. Lasany daholo ny entana tamin'ny gony sy tamin'ny sase tao aoriana. Eo izy tsy hita tifiriny zavatra zay ny oroko izany dia tsy nahatsiaro tsy tadidiko tsony izany fa ohatran'ny fampanina izany. Zay nahazo lalana mahazo any Anosy-be iny voaka ho any Anosy-be iny izany Andavamamba hazo any Anosy-be dia hanao livraison. Zay nahazo anazy izany mahaly hariva tamin'ny 3. Zay izy teo ny tsondromony zalahy teo. Niasa nanapaka ny entana tao aorian'ny lehilahy iray ary nitazona ny alohan'ny bisikileta ny iray raha ny fanamafisana nataony raim-pianakaviana io.
tsy nahetsika avy hatrany izy vao niseho ny fanendana fa voatosika ary nararaotra ireo mpanendaka. Ka izy zany tonga dia tapoka be dia hoe tsy navelan'ny atsoatsy hoe tandremo miatsoatso izy izy fa tonga dia vokako ny donay laho izy izy tonga dia pas-silence nalainy fotsiny ny entana zany. Mbola niezaka niaro tena sy niaro entana ireo ity mpanatitra entana ity fa saingy tsy voatohitra. Tranoray ohatra nitondra atso nanaraka ny tanan'akanjo ny toaly anankiray mihitsy zany ohatra ny atso fohifohy izay no za koa moa ohatra somary niaro an'le entana ihany a ohatra nandringitra an'le entana dia zay no namelezany anahy satria tonga dia zava-solona natahorako hoe tena very a zavatra nahitako anolonany iny izay no tonga anahy tonga dia ohatra nana dia somary niala kely ihany ary fa raha tsy zany tonga dia nitanako ary io tratra tamin'le naniaro taniaro nyty tanako ty. Entana saika alefa ny tsiro mandidy ireo nateriny ity lehilahy mpanatitra entana ity raha ny hanambarany tompony. Eny Anosy Zato no toerana voatondro ametrahana azy io raha ny nambarany. Valerana 5 millions de francs zany no very tamin'io fotoana io. Zany hoe ny entana rehefa aterina dia tsy mandeha hariva aloha voalohany indrindra. Dia ny quartier koa rehefa hoe fantatra hoe mamay dia angatana sika izay mpividy en ligne dia aleo kosa mba tsy tena hoe atsofotsofoka be ihany livreur. Ny maraina teo no nivoaka ny hopitaly io raim-pianakaviana io taorina nyity fanendana izay nahazo azy ity. Fa tapitra hatreto ny politika ny filazana ny paikady atao mba ahitana vokatra amin'ny famahana ny tsy fandriam-pahalemana fa ovaina ny fomba fiasa ho ny ministry ny fiarovam-pirenena Androany. Mpitandro ny filaminana mihoatra ny 300 noho izany no nalefa napandritany noho ny firongatry ny fankanakeriny any Morarankoroma sy Anjorbe raha ny fanampanazavana izay nomeny Jeneraly Rakotoadjona Joshua tsy misy miady eto Madagasikara kanefa tsy azo idivirana ny fisiany indro amin'ny tsy fandriam-pahalemana raha ny nambarany Mikaela Andrianjaka sy Anja Rakotondray. Mbola tsy nahitambokana hatramin'ny Androany ny fikarohana ireo dahalo nakankeriny ireo olona 3 tany Morarankoroma sy fakanankeriny olona iray tany Anjozorobe raha nitatry ny zandarmariam-pirenena Androany. Tsy sintsony manomboka izao ny famoahana vaovao mialohan'ny vokatra azo hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena ny Jeneraly Rakotoadjona Joshua. Somary ovaina kely mantsy manomboka izao zany ny fomba fiasa zany hoe tsy tabataba aminareo izay hoe zay andeha ho aria nanina satria ny dikan'izay amiko manokana hoe na matahotra na misy fiananana dia hoe mialana rehefa ho avy zahay fa ny natao zany raha dia efa tenenina aminao fa efa misy miaramila polisy gendarme mihoatra ny 300 ny fahalasany anao an'izay fandriam-pahalemana izay. Tsy tany miady Madagasikara kanefa tsy azo idivirana fa misy hatrany tsy fandriam-pahalemana hoy ny ministra. Madagasikara tsy miady tsy hoe misy guerre eto amintsika fa na izany na tsy zany tsy lavina fa misy ny foyer de tension raha izay ny azo ilazana azy dia itsika efa manana ny zavatra napetraka ny teo aloha izay za hita hoe zavatra tena tsara le zone de défense rehetrarehetra any amin'ny faritra rehetrarehetra dia efa samy miezaka manao mandray ny andraikiny daholo zany indrindrandrindra ny amin'ireo faritra ataontsika hoe mafanafana mandray ny andraikiny manao izay ampilamina ny tany rehetrarehetra zany akory tsy midika hoe vita androany io vita rapiste fa io koa tsy vita ny miaramila na ny gendarme na ny polisy rery fa itsika rehetrarehetra reo miara-manao azy. Ankoatra ny fakanankeriny tafiditra ao anatin'ny paikady ny mpitandro filaminana ihany koa ny fanaovana fisafona amin'ny alina amin'ireo elakelan-trano izay fantatra fanjakan'ny asaratsy hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena Androany. Aretina goavana mahazo ny zandarmariam-pirenena ankehitriny ho ny sekretera-panjakana miadidi ny zandarmariam-pirenena ny fianahanana amin'ny fanatanterahana ny asany. Mila tsaboana noho izany ho aretina ao amin'ny zandary io raha ny kabarina taony ny maraina teo amin'ny kianjany Barea. Androany moa no nanatanterahana ny fifamindram-pibekona teo amin'ny CIRGN Analamanga teo aloha sy ny CIRGN vaovao izay voatendry. Mikaela Andrianjaka sy Anja Rakotondray. Tandremo le aretina goavana be vao herinandro na mahavako azy teo amin'ny visioconférence era Madagascar attentisme. Je pense que mon promotionnaire, monsieur le colonel attaché de défense de sécurité intérieure de l'ambassade de France, comprend bien ce que je dis parce que on nous a appris ça à Melun un jour. L'attentisme am teny gasy dia hoe mianahana miambahamba
izy io fa mety mbola tsy hitany manam-paizana angamba ny analysation dia mila ianarana ny ialana aminy miananologie dia mila dokotera itsabo azy miananologue ary mila fitaovana ijerena ny tany zany fiananana zany aminao satria aretina izy miananomètre. Miainga avy amin'ny zandarmarim-pirenena no ahafahana mametraka ny fanaran-dalàna io ho iatrany ny sekretera-panjakana miadidi ny zandarmarim-pirenena ka tsy ilaina intsony ny fianahana amin'ny fanatanterahana ny asa. Entitra moa izy ny laza fa tokony mandray ny andraiky ny mifanandrify amin'ny tsirairay ny zandary. Tana maro fandipalemana izay fa dradradrantsika foana izay tsy zava-baovao ny foronina tsy manao ny asa ny zandary dia ny filohampirenena ny voateny. Androany nandritra ny famindram-pibaikona teo amin'ny CIRGN Analamanga vaovao ny colonel Rado Randrianarmas sy ny CIRGN Analamanga teo aloha ny colonel Jocelyn Randrianartson no nanaova ny sekretera-panjakana miadidi ny zandarmarim-pirenena io kabary io. Ity famindram-pibaikona ity izay notanterahina tetsy amin'ny kianja be ny Bariany Mamasina. Vahin'ny fandarana ny l'invité du jour anio zoma fahatelo ny volana martsa taona 2024 aoriny ny fampahalalam-bavao amin'ny 6 ora alina eto amin'ny Real TV Madagascar. Andriamatoa Todiso Andriamapandry solom-bavambahoaka ny Madagascar voafidy atao Antananarivo boriboritany fa enina tamin'ny anarany antoko tiako Madagascar na ny tim iresaresaka makasika ny politika sy ny raharamafana ny toe-karena sy ny sosialy ary ny boriboritany Antananarivo fa inona anasananao ary naraka izany. Ny solom-bavambahoaka Todiso Andriamapandry no vahiny Gasikara Fenso ao anatin'ny fandaharana l'invité du jour izay hoarahanao aorian'izao fampahalalam-baovao izao. Hotoizantsika amin'ny vaovao politika kosa ny antsipriam-baovao. Efa 10 ora kely indrindra no nanona ny anaran'ny taleny kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika vaovao Romy Andrianarsoa ireo jeneraly misotro ronono izay voaroroy tao anatin'ny raharaha Apollo 21 nandritra ny fakanambavany sy ny fitsarana azy ireo hoy maître Maka mpisolovava ny Paul Rafanoarana mivady androany. Saingy tsy nampanatsonana no inona manoloana ny fitsarana mihitsy hoy izy i Romy Andrianarsoa io taleny kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika izay vao notendreny io anefa no nanome baiko ny sareraka hitady manamboninaitra ho atolotra ho ministry ny fiarovam-pirenena sy ho sekretera-panjakana miadidy ny zandarmaria-pirenena tamin'izany. Mendrika Razafindratsima sy Andravizora. Ny ariva ny talata 20 Jolay 2024 no nipoaka ny raharaha Apollo 21 izay voalaza fa planina ny volavolaina amonona ny filoham-pirenena Andry Rajoelina rehefa niroso tamin'ny fisamborana olona misa 4 ny polisy-pirenena izay nahitana ny Paul Rafanoarana mivady sy Philippe François mivady. Olona misa 2 no noenona sy natao famitorana tao anatin'ny raharaha io ka isan'izany ny Monseigneur Odomari Arsène Razanakolona sy ny mpanolotsaina manoka ny filoham-pirenena sareraka. I Romy Andrianarsoa izay voavotendro taleny kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika ny alarobia 2 Martsa 2024 lasa teo nefa no ny fampiresaka voalohany tamin'ny sareraka ka naniraka azy hitady olona ho apetraka ministra ny fiarovam-pirenena sy ho sekretera-panjakana miadidy ny zandarmaria-pirenena hoy maître Maka iray tamin'ireo mpisolovava ny Paul Rafanoarana mivady. I William Yvon di sareraka no anisany nanonona ny anaran'io matetika. Angamba raha visy impolo voatonona ao anatin'io interrogatoire teo ny anaran'ny Madame Romy. De Madame Romy no niteny taminy hoe hosolona ny gouvernemanta ka mitadiava olona azo antoka atao ministre ny forces armées sy atao seg. Tsy maintsy efa ny fampidiniana tao andapy izay fanapa-kevitra anovana ny gouvernemanta izay matona niraka ny sareraka hitady olona ho atao ministra i Romy Andrianarsoa hoy maître Maka. Ka matoa io feony voaka hoe mitadiava olona atao ministra de zavatra voaresaka tao andapa zany
fa tsy io madamo misy ny amorona hoe ataovy zao na ataovy zao fa zavatra voaresaka atao zany a. Rehefa nahazo itoromarika io ary isareraka dia nifandray tamina manam-boninahitra ambony jeneraly efa misotro ronono hoy maître Maka. Dia rehefa nahazo an'io consigne io directive io andriamatoa Yvon disareraka dia nicontacté ny général Ramatra hoe anao mba fa zoky be mahafantatra ny raha miaramila ka misy an'izao ka sao dia misy olona tokony atao ministre ny forces armées sy atao seg. Dia tamin'izany na tonga ny général Ramatra ny contacté ny andriamatoa Razakarimanana Ferdinand, général Nicholson, mbola misy général maromaro tao anatin'izay zavatra zay koa contacté ny général Ramatra hoe misy an'izao ka ahoana ny hevitrareo fa misy proposition zao sy zao. Iromi Andrianarsoa araka izany no niandohan'ny BEC tao anatin'ny Apollo 21 ity ka nahatonga andreo manam-boninahitra jeneraly voasarinitra tao anatin'ity raharaha ity hoy maître Maka androany. Raha ny tena marina zany a tsisy tokony nampanatsona ny sareraka sy général Ramatra raha sy nampanatsona io Ramatoa io satria avy any ny source nahatonga an'ireo olonareo voarohirohy tamin'ity raharaha ty. Mahagaga nefa hoy maître Maka ny tsy nampanantsona mihitsy ny Romi Andrianarsoa na dia voatonona foana tao anatin'ny famitorana azy ny anarany. Zavatra nahagaga tamin'ny zavatra ty nefa ndeha izao araka ny voalazako teo raha visy impolo no voatonona tao amin'ny interrogatoire ny anarany madame Romi fa tsy nampanatsona misy izy. Misy olona indray mandeha fotsiny voatonona tamin'io raharaha eo dia nampanatsona ary natao ankety. Mba tsy hivoahany marina mikasika ny raharaha Apollo 21 no antony nenina tsy nanaovana fanadihadiana ny Romi Andrianarsoa hoy hatrany maître Maka. Ny antony ny fahafantaranay anazy zany a ny antony tsy nampanatsona ny madame Romi dia satria araka ny voalaza teo hoe conseiller technique sa conseiller spécial any amin'ny présidence le izy ka raha ohatra ampanatsona izy dia hivoaka ny marina hoe izy marina ny naniraka ny sareraka ampitady olona atao ministre ka rehefa voaporofo zay zavatra zay a dia tonga amin'ny fiteny miaramila manao hoe l'autorité qui donne l'ordre any responsable dia ho lasa izy ny responsable an'le zavatra nataony sareraka sy nataony général Ramatra dia zay angamba hoy izahay no sy nampanatsona anazy. Taleny kabinetra vonjomaika ihany araka izany bao miafitsy vainala hoy maître Maka fa i Romi Andrianarsoa no efa tokony napetraka ho taleny kabinetra taoriany lova Asnirina Ranoromaro ny 4 Aprily 2024. Raha ny tena marina zany raha zoina tsy tokony madamo Baumiavose ex-ministre no natao directeur cabinet civil fa mety io madame Romi io misy no efa prévu ano anazy fa mba hialana ny raharaha ty hoe tena marina tokoa zany a fa io madamo io no tena tokony andraikitra amin'le zavatra niseho tamin'ity a dia najanona aloha izy fa natao vonjimaiky ny toeran'ny natao directeur ny cabinet civil vonjimaiky madame Baumiavose mba hanafenana an'ity zavatra ty satria dia ho izy ny olona hoe vakipotsiny fa zao izy efa mangingina le raharaha dia napetraka amin'izay izy amin'ny toerana izay fahanazy fa nandrasana tao fotsiny nanomboka tamin'igny raharaha 2022 Apollo 21. Tsy hivina fa ny 7 Desambra 2024 no nivoaka ny didim-pitsarana mikasika ny raharaha Apollo 21 ka nanamelohan'ny fitsarana ny Paul Rafanoarana hikatra 20 taona tranomaizina asan-derivozina. 10 taona asan-derivozina kosa no azo ny Philippe François sy Aina Razafindrakoto. Voasazy 5 taona asan-derivozina ihany koa Ivoanga Rafanoarana, vadin'ny Paul Rafanoarana. Ny 4 Aprily 2024 kosa no voatendry ho taleny kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika ebao miafy Sevainala Raharnirina. 12 volana ihany izy no nisahany io andraikitro dia nosoloana ny Romi Andrianarsoa nanomboka ny 1 Martsa 2024 lasa teo.
diso ny hevitra amin'ny filazana fa herim-pamoritana ny mpitandron'ny filaminana ho ny sekretera mpanjakana miadidi ny zandarmary am-pireneny ny grady fotsiny raha ny nambarany jeneraly Serge Julet no tsy mitovy fa nampiasaina ny nampiasa ny mpitandron'ny filaminana daholo izay andrim-panjakana teto amin'ny fireneny tsy misy ihany koa ny mpitondra fanjakana anaikan'izay tsy mety miseho eto amin'ny firenena ho iatrany sekretera mpanjakana miadidi ny zandarmary am-pirenena Mikaela Andry Anjaka sy Anjaka Tondraina. Nanomboka tamin'ny nahazoana ny fahaleovantena no makaty samy nampiasa ny mpitandro filaminana avokoa ny mpitondra fanjakana rehetra ka tsy tokony amin'ny metsiny amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny fiarovana ny androm-panjakana hoy ny jeneraly Serge Julet izay sekretera mpanjakana miadidy ny zandarmary-pirenena androany. Miaro ny androm-panjakana ny olombelona sy ny fananana ka nizaniza na izovy na zovy na ovina na oviny todika amin'ny mpanao gazety fantatra reo ny tiako teneny ka hiteny hoe herim-pamoretana zay le miaro androm-panjakana amin'izao io dia miala tsiny miala fondro manetry teny fa diso zany hevitra zany satria manino efa teo foana itsika reo ny grady fotsiny sy ny araikitra no tsy mitovy dia nampiasa tsika daholy zay mpitondra fanjakana teo ka hevitra diso zany. Tsy afaka anaiky ny tsy mety misy eto amin'ny tany sy ny firenena sy ny tsy fanaran-dalàna ny fanjakana ho iatrany jeneraly Serge Julet. Tsy misy koa mpitondra fanjakana zany hoe anaiky zavatra efa hita fa tsy mety. Mbola ho avy eo izy rehefa amin'ny andro any dia ho hitatsika fa marina zany teniko zany. Za mety efa tsy eo satria za mety efa antitra efa azo amorotevana ozy izy bebe le angalarin'olona tany io. Satria gendarme hier, gendarme aujourd'hui, gendarme toute ma vie. Tsy manary manambodraza jeneraly misotronono zay fa zay kosa tsy naman'ny olona manao zavatra tsy mety inoko fa tsy ny rehetrarehetra manao an'izany. Farafitra tsy misy ilana azy ny filakevitra ambony miaron'ny demokrasia sy ny tany tandalana na ny HCDDUD ho ny solombavam-bahoaka Naivra Oldinina. Ny solombavam-bahoaka maro anisa mihitsy izy no androdana ny rafitra io raha misy ny fanovana lalam-panorenana. Manao politika ary miaraka amin'ny mpanohitra ihany koa i Pierre Lenoble izay filohan'ity rafitra ity ho iatrany Naivra Oldinina. Tsy ahivina fa taoriny fandavany HCC ny taratasy voalohany izay nalefan'izy ireo ny 15 Desambra 2024 dia nandefa taratasy faharoa any amin'ny HCC ny HCDDUD ny talata 18 Febroary lasa teo mikasika ny fanapahana ndinga ny fitsipaham-pitokisany ny gouvernemanta izay nataony solombavam-bahoaka ny 7 Desambra 2024 lasa teo. Mendrika Razafindra Tsima sy Andrea Besotra. Isan'ireo rafitra voafaritry ny andiny fa 7 ao amin'ny lalam-pandrenana fa afaka manao fangatahana any amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana anao fanaramaso ny maha-ara-dalàna na tsy na ny contrôle de constitutionnalité ny filan-kevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tany tandalàna raha ny votoatany taratasy nalefa ny HCDDUD any amin'ny HCC ny 18 Febroary 2024 lasa teo ary efa miparitaka eny ny tamazotra tserasera amin'izao. Isany angatahany HCDDUD ao anatin'io taratasy io ny tokony hanambarany HCC ny fampijarana ny filoham-pirenena amin'ny asany na ny empêchement définitif noho ny tsy fanajana ny 7 ao amin'ny lalam-pandrenana izay mametra ny tsy azoan'ny filoham-pirenena miditra amin'ny asa ao anatin'ny antoko politika anavondrana politika tamin'ny namoriny ny solombavam-bahoaka IRD teny amin'ny Arena Ivandry ny 7 Desambra 2024 lasa teo. Rafitra tsy misy ilana azy ny HCDDUD ka iroso amin'ny fanafoanana ny rafitra ny solombavam-bahoaka maro anisa raha vao misy ny fanovana ny lalam-pandrenana ho ny solombavam-bahoaka Naivra Oldinina. Tsy haiko HCDDUD moa tsy haiko na manonona azy io nge tsisy laina an'io mihitsy raha misy androm-panjakana tsisy laina azy indrindra dia io androm-panjakana io raha misy fanotsiana lalam-panorenana dia za mihitsy ny angataka ny anafoanana an'io inona ary ny asa ataon'io na manonona lizy ary tsy haitsinjeka koa HCDDUD eo tsy haitsony fa raha zany hoe misy fanotsiana lalam-panorenana dia izay député maro anisa dia fanalany eo satria mandany volam-panjakana fotsiny antiteray tsisy laina azy. Manao politika sady mibaribary fa miaraka amin'ny mpanohitra ihany koa i Pierre Lenoble izay filohan'ny ity rafitra ity hoy Naivra Oldinina. Fa izy anie mpanao politika vonjare tsy mivaky izy to amin'ny antoko vonjare tsy vaky fa na le vonjare tsy vaky efa vaky ka na vaky na tsy tatsony ary raha malala fa izy io dia miaraka amin'ny mpanohitra jereo izy ny analalava mody manao hoe mialinalika ao
fa mpanohitra mitsofoka ary fa tsy tafy io e raha io kosa aloha de miteny aminareo akoa fa imeza amin'ny vahoaka fa tsy manana tokoa de mianonariko amban'io fa tsy vongotsaka izy tsy vongotsaka député tsy vongotsaka ben'ny tanàny sy vongotsaka filoham-pirenena. Maria Nafasolom-bavam-bahoaka misy 3 no nanao ny fangatany nareo ikety tany amin'ny RCDDED ny 6 febroary 2024 lasa teo ka nitarika ny fandefasany ty rafitry ity tany amin'ny RCC any fangatahana ny fanamarinana ny maharadalàna na ny contrôle de constitutionnalité ny fanapahana ny dinga ny fitsipaham-pitokisana ny gouvernemanta nataon'ireo solom-bavam-bahoaka tamin'ny volana desambra lasa teo io. Tsy fangatahan-kevitra na demande d'avis tony taratasy nalefa ny RCDDED tany amin'ny RCC tamin'ny 10 desambra 2024 moa ity taratasy faharoa nalefa ny 20 febroary ity ho ny filohan'ny HCDDED Pierre Lenoble. Fa tsy tombona mihitsy ny aneken'ireo solom-bavam-bahoaka IRD maro anisa miisa 13 ny fanonganana ny braomaritry ny anteny mera-pirenena ho ny solom-bavam-bahoaka IRD sady kestora faharoa Lanto Rakotomanga androany efa tsy misy intsono izy ndisadisa eo amin'ny braomaritry sy ny solom-bavam-bahoaka IRD na ny tima na ny tsy miankina mbola mijanona hotsao ihany araka izany ny filazana fa misy izany fikasana anongana ny braomaritry ho ity kestora faharoa ny anteny mera-pirenena ity androany. Mendrika Zafindratsima sy Andra Bisotra. Manana solom-bavam-bahoaka maro anisa ny IRD ka efa eo ampandaminana ny olana eo aneviny anteny mera-pirenena ny solom-bavam-bahoaka IRD ho ny solom-bavam-bahoaka Lanto Rakotomanga sady kestora faharoa androany. Pa efa tsy misy intsony izay disadisa izay eo amin'ny bureau permanent sy ny député IRD Armino fa na ny député rehetrarehetra izay samy manana ny heviny ireo groupe parlementaire hafa fa mino fa tsy misy ny hoe disadisa ratsy zany amin'izay ka raha nanontanonareo teo hoe isy ny fikononana anongana bureau maharitra ny anteny mera-pirenena dia mety intoxa ihany angamban'izany satria tsy ho possible mihitsy hoe ao anatin'ny 300 no andeha anaiky an'izany fanonganana birao maharitra ny anteny mera-pirenena zao. Tsy misy tokantrano milamina zato isanjato izany ho Lanto Rakotomanga androany malona ny resabe mahakasika ny fikasana anongana birao maharitra. Zahay zao dia anisan'ny mandamina zany ny ao a-tokantrano tsy misy tokantrano hoe milamina zato isanjato fa eo ampilaminana mpandaminana izahay ary mino fa amin'izao fotoana itenenako zao dia efa mirahina ary mitambatra ho anankiray ny solom-bavam-bahoaka IRD. Efa mifantoka amin'ny fiomanana amin'ny fifidianana ny vahoaka ka mila fitoniana ho Lanto Rakotomanga nandritra ny fitsidiana ny caravane de santé tetsy ambany Antanimora androany. Fa ny filoham-pirenena mihitsy no mitarika ny fifanandrinana anatiny eo amin'ny samy mpanohana ny fitondrana amin'izao fotoana izao ho ny mpandinika raharaham-pirenena Paul Rabary androany rehefa mahatsapa tena fa tsy misy afaka manozongozona intsony ny antoko politika iray dia manomboka miady an-trano amin'ny samy ao anatiny hoy ny Paul Rabary tsy maintsy izay mandresy ao anatin'ny fifaninanana nefa no ironan'ny filoham-pirenena ary mety azony tombontsoa raha ainy no milalao azy hoy ihany Paul Rabary tatoato moa dia hita miseho aty ivelany tsy fitovian-kevitra ny samy mpanohana ny fitondrana. Nanao an'izay fanadidina izay mendrika Zafindratsima sy Andra Bisotra. Azo lazainao na hirvaika ny fifanoherany samy tao anatin'ny fitondrana da tao anatin'ny roa taona zao. Ny solom-bavam-bahoaka ny Congo Brunel Razafintsandrao fa no isany nanomboka ny fifampitsifirana tao anatiny raha nitsikera mafy ny tetiasa teleferika atao eto Antananarivo nandritra ny fankalazana ny 7 Martsa 1770 tany Ikongo ny 7 Martsa 2024. Dia raha miteny avy eo hoe ireto aloha namboarina aloha zay tsika vao manamboatra teleferika eto Antananarivo dia zay ny vinirandreo amina. Dia aminareo mbola maro be aminareo tsy mahafantatra ny atao hoe goudron tsy mbola nahita maso ny atao hoe goudron tsy mahafantatra kory ny atao hoe ampoule tsy fantatra ny akory ny atao hoe interrupteur. Izy efa zandina ry mbola zandinina izy efa mazava ry mbola azavaina dia raha miteny an'izany atao hoe mpanohatra raha miteny an'izany atao hoe olon-dratsy raha miteny an'izany atao manakorotana fanjakana
Mitsangana nanohitra ny Brunel Rajafitsyandrova Vetrany ny filohan'ny vondrona parlementaire IRD tao amin'ny anteny miram-pirenena Paul Bervelstar. Nanomboka tamin'ny taona 2024 ihany koa no nipoahany ady teo amin'ny solombavam-bahoaka roa anatin'ny faritra Ibonglava sy ny governoran'ity faritra ity. Teo ihany koa no fitakian'ny solombavam-bahoaka IRD sady mpanakanto Paul Ber Rosy Rasmanana ny fanesorana ny ministra ny serasera Lalatiana Rakotondrazafy. Ampangaiky ministra ho isan'ny manodikodina aloha filoham-pirenena tsy hainao anay. Nametraka resaka izay teny amin'ny Ratsimandrava fa misy tokony olona manao chantage ny filoham-pirenena. Olona ray vena misaka anazy président ina ny atahoranao an'io. Zay tsy matahotra an'io. Alatsao fifidianana io anao amiko eto Antananarivo fa tsy maharesy ahy io. Koa satria efa mihoatra ny zavatra. Da anatanaina nasorana an'io. Rehefa tsy afaka moa izy président mamafy be dia sarao fotsiny raka. Aloha izy karakara mpanao gazetiny fa mpanao gazetiny milamina fa zay ato miady hatrany. Eo ihany koa ny fifamalinana eny amin'ny Anamanjery teo amin'ny mpanolontsaina manokana ny filoham-pirenena Soja Jean André sy ny solombavam-bahoaka IRD Naivo Raoldine. Izy angamba tokony ametra-pialana ho tsy mpanolontsaina ny filohan'ny repoblika intsony, filohan'ny repoblika satria izy dia tsy lany député natolotsy ny RD tao fort dauphin. Amiko reny déclaration le mpanolontsaina manokan'ny filohan'ny repoblika ireny dia fampidinany antemera-pirenena sy ny présidence. Ary le mamaky ady ny député ohatr'ireny no manimba zavatra. Aza dinonany fa ny député nge afaka manao motion de censure. Aza dinonany fa ny député nge afaka manao motion d'empêchement. Ary aza dinona fa Ramatoa Christine Razanamaso neka nitolona tamin'ny 7 sy 4 arivo. Vao herinandro lasa ihany koa izay no niteraka ady hevitra na mpiseho lany ny tsy fitovik-hevitra ny sampanoana ny fitondrana ny fivoahan'ny oronampeo sy ny fifanankalozana an-tsoratra mirakitra ny ady teo amin'ny sekretera-panjakana miadidiny zandarmaria am-pirenena ny jeneraly Serge Jolet sy ny seg teo aloha jeneraly Ravalomanana Richard ary ny gouvernora ny Sofia ny jeneraly Lilisan René. Ary farany teo amin'ny lahateny ny filohan'ny anteny miram-pirenena nitakiny hanomezana ny lapany mahazo arivo ho an'ny zanako Fianaratsoa izay niteraka fanakianana avy amin'ny mpanohana ny fitondrana. Fifanandrina kely na rapport de force ny politika hoy Paul Rabary ka rehefa diso matsapa-tena ho matanjaka loatra ny mpitondra manoloana ny mpanohitra dia tonga amin'ny ady anatiny. Ny politika koa mila adversaire, mila concurrence ka rehefa tonga ny fotoana anankiray tsy fantatro moa inona le fotoana zao fa miteny fotsiny hoe rehefa diso matsapa-tena matanjaka loatra ny ao amin'ny fitondrana ny ao mpanohitra dia lasa mifaninana amin'izay zany anaty samy anaty fitondrana. Rehefa matoko tena izy fa tsisy aresitsony ao amina camp politika anankiray dia miady zareo satria tadio tsara fa ny adversaire voalohany mpanao politika sy ny olona ery ampita fa ny olona ao anatin'ny camp politika ihany. Mety ny filoham-pirenena mihitsy nefa no mitarika io ady anatiny io mba ahafahany mahazo antoka fa tsy misy afaka mandimby azy hoy Paul Rabary androany. Ny filoham-pirenena aloha matetika sy mitarika aloha izy mihitsy ary miorganize an'io fifandomana anatiny io satria rehefa mifandona anatiny dia tsisy olona afaka mieritreritra ny andimben'ilay filoha fa variana manana fampindanao zany le isa misy ka indray zay le hoe zarazara manjakana ilay mpitarika mihitsy ny mampifaninana ny camp politika anankiray mba ahafahany tsisy fieritreretana eo amin'ny camp io hoe afaka mandimben'ilay filoha izy fa rehefa tsy mifampindana mantsy dia le olona manao ambition anatin'ilay camp politika tonga dia le mpitarika no lasa cible. Izay mandresa ao anatin'ny ady anatiny io ihany nefa no irona ny filoha mba azony tombotsoa hoy ihany Paul Rabary. Ny politika rapport de force par rapport amin'ny adversaire politika dia rapport de force en interne. Tsy afaka hitentsika androany hoe izy mampetipetiky kokoa ny filoha fa araka ny fitenin'ny tanora dia mandray vainqueur fotsiny filoha izay mandresy amin'ireo dia mety amin'ny filoha daholo ka izy miorganize an'ilay rapport de force izy mandrindra anazy izy manosika anazy izy mitsoka an'ilay izy ary izy no mahazo tombontsora an'ilay izy raha iny tsara milalao azy. Raha ny fanovana gouvernemanta ny 20 febroary lasa teo jerena dia tsy nisy naisoro ny filohampirenena tamin'ny toerany ireo ministra notaky ny solombavam-bahoaka IRD ny anesorana azy toy ny ministra ny serasera Lalatiana Rakotondrazafy sy ny ministra ny mponina Prince Soa Filira.
Lafim-baovao hafa kosa indray tsy ampy ny fandraisana mpiasa-panjakana izay voafaritra ao anjara ministeran'ny fahasalamana raha nambaran'ny filohan'ny sendika ny paramedy androany. Misy dimanjato fotsiny mantsy ireo fandraisana mpiasa-panjakana azon'ny ministeran'ny fahasalamana raha nambarany Ralbe Rajerso. Mbola ao anatin'ny fampiarana aza raha nambarany ny fandraisana mpiasa-panjakana eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana ho an'ny taona 2024 ary ny takiny ny tokony ampitomboana ny fandraisana ny mpiasan'ny fahasalamana io. Nanao an'izay fanadihadiana izay Hinambinina Ravelo Arsan. Manodidina ny 500 ny fampidirana mpiasa-panjakana ho an'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka tamin'ny taona 2024 raha ny nambarany Ralbe Rajerso izay filohan'ny sendika ny paramedy. Lasa nahena nefa izy io tamin'ity taona 2024 ity raha ny Noamariny Atrany. Tokony irosona noho izany ho an'ity filohan'ny sendika ity ny fampiresana amin'ny fampidirana mpiasa-panjakana ho an'ny mpiasan'ny fahasalamam-bahoaka. Poste budgétaire 500 eo no omena ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Io moa dia heverinay fa kely ary na ministera ary dia resy lahatra ao anatin'izay hoe tena tsy ampy ka tsara mba hifampidiniana hifandresen-dahatra amin'ny tompony andraikitra mahefa mbo hampitomboana zany satria tena ilain'ny vahoaka amin'izao fotoana izao zany resaka ara-pahasalamana zany hitantsika ny zavatra maro ny tranga reny tena ilainy zany ary izay dia manohana amin'ny ministera ny fahasalamana mihitsy ny ampitomboana izany poste budgétaire izany. Ho an'ny taona 2024 io aza tsy mbola ny farana hony avy amin'ny sendikan'ny paramedy ny fandraisana mpiasa eo anivon'ny ministera ny fahasalamana. Atao hoe mivoaka tamin'ny conseil des ministres ireo poste budgétaire ho an'ny 2022 izay mbola tsy tapitra fa mbola eo an-dalam-pampiarana amin'izao fotoana izao heverinay fa tokony iroso amin'izany ny ministera ny fahasalamana mba ho fandraisana ireo mpiasa ireo. Maniry foana izay ny ipetrahana zany atao hoe fanamafisana ny fahasalamam-bahoaka zany eto Madagasikara satria tsy ampy ny mpiasan'ny fahasalamana miandraikitra ny vahoaka eto Madagasikara ka tokony ho jerena ary tokony apetraka izay fandraisana mpiasa-panjakana izay. Hatramin'izao miasa ny sitrapo avokoa ny 500 ny mpitsabo-panampy enivon'ny tompom-pahasalamana. Ankoatr'ireo mpiasa miasa ny sitrapo nandritra ny Covid-19 teny amin'ireo CTC manerana ny nosy izay efa maherin'ny 500 ary efa namoany ny filakevitry ny ministra tamin'ny 20 volana Aprily 2024 fanambarana fa ho raisina mpiasa-panjakana nefa mbola ao anatiny mitaky ny zona io hatramin'izao araka ny hetsika nataon'izy ireo tamin'ity herinandro ity. Misy ihany koa ireo fandraisana mpiasa-panjakana izay raisina amin'ny alalan'ny fanaovana fanadinana na ny avis de concours ary eo ihany koa ireo voaray ho mpiasa-panjakana noho ny fanendrena natao sy ireo voaray ho mpiasa-panjakana noho ny asivana natao amin'ny tota-taratasy tonga eny anivon'ny ministera. Fa mbola mitana ny laharana voalohany amin'ny sehatry ny fitadiavana asa ny mpianatra mivoaka avy eo amin'ny Université Akatso na eo aza ny olana mikasika ny fiatoan'ny fampianarana toy ny fitokoana ny ireo mpampianatra ony sojabe ny faculté Ex fano Andria Mahefazafy androany ao anatin'ny fampiofanana an'ireo mpianatra amorona orinasa ny université ankehitriny mba mivelatra bebe kokoa ny mahizy azy sy ny mahizy ny orinasa izay hoatsangany. Nisy ny famelabelarana arakevitra mivoarana ny sehatra ny asa izay no tanterana teny amin'ny faculté Ex teny Akatso androany. Nanatrika an'izay Mikaela Andrianjaka sy Anjara Kitondray. Mbola tsy vonona moa ny sary mahakasika an'izay fanadihadiana nataony Mikaela Andrianjaka izay fa rehefa vonona dia hoarahantsika eto ihany fa hotohizantsika ny vaovao ny fizahana ny areti-maso ny areti-nify ny fizaham-pahasalamana ankapobeny ny tena ny laharandro rehetra tonga nanatina ny caravane de la santé tetsy amin'ny boriboritany faharoa androany. Betsaka ny olona ny matahotra manatina mpitsabo ho ny lehibe ny mpitsabo eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Nisy moa nanomboka omaly ny fitsaboana izay mitety vahoaka na ny caravane de la santé izay hitetan'ireo boriboritany eniny eto Antananarivo renivohitra. Mendrika Zavindratsima sy Antrapisotra. Hatreto aloha zany tena tolotra be mpifidy ato ny consultation externe ny momba général zany dia ny fisahana maso ny dentiste reo zany aloha tena be mpisitraka indrindra fa misy ny rehetrarehetra misy daholo.
efa nieritreretra zay misy la atao hoe référence ho an'izay tsy viteto zany satria izy ty moa etsika mandalo ihany tsy voatery viteto daholo momba fahasalamana fa ho an'ireo mbola mila fanaraha-maso manokana dia miréféré zahay makany amin'ny dispensaire na any amin'ny hôpitaly. Nanao antso ny anohizana ny fitetezan'ireo boriboritany enina eto Antananarivo moa ny solombavam-bahoaka IRD voafidy teto amin'ity boriboritany faharoa ety androany. Dia hitantsika zao ny vahoaka izay tena misitraka an'izany satria voalohan-karena ny fahasalamana ary tsy misy zavatra vita akoatran'ny rehefa marary zany hatramin'ny 7 maraina izahay no nanomboka teto ka hatramin'ny 5 hariva mandra-pifarany hoe efa vitsy ny olona amin'izany. Ilain'ny vahoaka malagasy tompoko izao satria isika vahoaka indraindray matahotra nakamo mandeha amin'ireny tobim-pahasalamana ireny fa rehefa atao akalamanjana ohatr'izao le izy dia mampirisika an'ilay olona hijery ny fahasalamana satria indraindray mbola tsy miseho amintsika ny aretina nefa efa misy tsy mety any amintsika. Trano hoe vanisa 520 izay kasaina andraisan'olona manodidina ny 900 no napetraka tesy avaratra ny Tanimora nanomboka omaly alakamisy 2 ny volana Martsa. Fa ina mety hitombo hery mety hivadika rivo-doza indray ao anatin'ny efatrandro manaraka eo ilay andian-drahona ambin'ny rivo-doza Fredy raha ny nambarany sampa nampamatatra ny toetry ny andro ny hariva teo. Vinavinaina izotra miantsinanana somary atsimo atsinanana any akaiky amin'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao ity andian-drahona ity anatin'izay 3 andro izay ka anakaiky ny morotsiraka atsimo andrefanosiny. Hiditra an-tanety na atsimo rivo-doza io dia anomerosakorana besaka eto Madagasikara indrindra ny faritra avaratra andrefana atsimo ny Madagasikara raha ny vaovao iray ihany mila miomana amin'ny fahabetsahany rotsakorana araka izany ireo faritra ireo. Ahery ny ranomasina ka tsy tokony atao intsony ihany koa ny miandrika amin'ireo morotsiraka andrefana sy atsimo ireo raha ny nambarany ny mpamantatra ny mety ho toetry ny andro toy ny ao Sainte Marie sy Besalampy ho an'ny Antananarivo manokana dia mbola hitoy mandritra an'izay 3 andro izay ny rotsakorana. Ny MTTC no vahintsika ao amin'izao alina izao ny MTTC moa dia isan'ireo ivitoerana mampiofana sy mampianatra ny teny anglisy eto anoloko eto misy eo an'izany ivitoerana izany miarabanao Andriamato Fanampy. Miarabanao Ansia dia miaraba ihany koa ny mpijeretra natokatrano any. Efa natsitoko teo ihany moa hoe izy zany iny zany MTTC zany fa tsara angamba ny velabelarinao kokoa sy ampahafantarinao ny tokatrano hoe ina tokoa moa izay MTTC zay. Ny MTTC dia Madagascar TFL Training Course zany inivandreny misy an'izy io miofana tanteraka amin'ny teny anglisy izy io dia miompana bebe kokoa ihany koa amin'ny resaka TFL zany hoe resaka certificat international zay reconnu à l'international mazava ho azy. Zany hoe maharitra firina ny fampianarana amin'ny MTTC dia mety ohatra ny ahoana ihany koa ny olona afaka mianatra ao mety hoe olona efa le manana ny base aty ambany ve hoe mety efa tena le mahay miteny be sy ny ohatran'izany sa mety misy olona manery ny te hianatra teny anglisy any amin'ny MTTC nefa mety mbola tsy manana atoko hoe notion de base. D'accord. Misy lodingana maromaro raha hoe mianatra amin'ny MTTC Madagasikara zany zany raha ohatra hoe misy mpianatra mianatra aminay dia tsy maintsy mandalo ny digana be dia be aloha izy zay vao mivoaka aminay. Anatin'izay raha vao mianatra anao dia manao ny resaka grammaire zany hoe tsy maintsy mandalo resaka règle grammaticale ianao dia ao anatin'izay dia zay vao mandeha ny speaking. Ao anatin'ny speaking nefa dia misy examen ihany koa anatiny ao misy amin'ny karazana 5 eo ny examen amin'ny MTTC Madagasikara zay vao makany amin'ny resaka soutenance satria manao stage ireo ankizy ireo dia ampanaovana soutenance izy zany présenteny zany ilay karazana hoe stage nataony dia zay vao manao examen TFL izy zany zany mandalo dingana maromaro zany ataoko tena hoe mahazo 70% aloha zany fitambaranao rehetrarehetra zay vao manao soutenance dia mahazo 12 de moyenne koa izy amin'ny soutenance zay vao manao resaka TFL rehefa avy eo. Zany hoe io TFL io tiako tsindrina kokoa Monsieur Fanampy
fanampy mahakasika ny TFL ataoko hoe io zany isan'ny mampiavaka ny MTTC. Ia tompoko ny TFL izy io moa zany tena marina examen izy io avy any ivelany zay tanterahana eto Madagasikara moa zany manao anazy dia micertifie anaki zany hoe mahafaka mampianatra izy international na ihany koa zany hoe mahay tena anglisy zany fa voacertifie à l'international ihany koa izy anatin'ny resaka TFL zay tsy maintsy mahazo an'io mpianatra zany zay vao avoakanay ao amin'ny MTT Madagasikara. Zany hoe tongavana amin'ny TFL io zany dia amin'ny firy-taona eo ny ataoko hoe ny fetran'izay. Ny anay dia manao formation izy mandritra ny un mois zany hoe manao 3 mois izy mianatra teny anglisy aloha dia ny 4 mois izy sady manao stage no sady miofana resaka TFL. Mety manahoana ny lalam-piofanana ao amin'ny MTTC satria ataoko hoe ny any amin'ny fitoerana mety samy manana ny fomba entiny mampita an'izay fahalalan'izay amin'ny teny anglisy ny MTTC Madagasikara manokana manao ahoana? Ia tompoko ny eo amin'ny MTTC Madagasikara zany dia tsy maintsy manao an'ilay stage misy fiteninay zay hoe the best way to learn is to teach. Zany zany mazava hoazy zany fa rehefa arakaraka ny mahatonga anao mahay teny anglisy anao zany na mahay zavatra anankiray dia mampianatra anao aloha dia anatin'izay ny safidianay hoe mandeha ny examen mandeha ny rehetrarehetra dia misy fenitra hoe 70% ny tadiavina aloha dia afaka ianao dia manao stage avy eo any amin'ny école eny amin'ny lycée privé zany ankizy ireo manao stage amin'ny 3 semaines eo dia ny tombosoa anatin'izay moa zany dia hoe mahazo certificat de stage dia zany hoe somary mafy ataoko hoe sady tsy mafy moa zany zato hoe malemy fa misy hoe sivana be zany zay vao afaka avoakanay ao amin'ny MTT Madagasikara zay tsy maintsy navita stage ianao manao soutenance ianao dia zay ianao vao mahazo TFL dia sady certifienay en tant que hoe mpianatra navoaka tao aminay MTT Madagasikara. Ao anatin'izay fepitaon'izay atongavana any amin'ny TFL ary ahazona an'ilay mari-pahaizana afaka manome antoka ve ny MTTC fa ataoko hoe afaka mampianatra mampita fahalalana à l'international araka ny teneninao tokoa ny mpianatra izay mivoaka ao aminareo. Ia tompoko araka ny teneniko toa ny fanalavana ny TFL dia hoe teaching English as a foreign language zay mahatonga anay safidy mihitsy ny aloha ny ankizy ao aminay ataonay tsy maintsy manao stage izy zany satria ampianatra izy rehefa avy eo donc zany mila somary ataontsika hoe mila zavatra nalalovana aloha zay vao afaka manao an'izany TFL satria ny resaka TFL dia resaka fampianarana ny ao dia nahafantarana azy indray hoe authentique ilay certificat dia misy nyreo sekoly manerana zao tontolo zao zany rehefa mahazo TFL zany olona ankizy anankiray dia misy offre d'emploi alefan'ilay sekoly satria hoe efa TFL teacher io olona eo ankizy io dia lasa misy ohatran'ireny karazana notification Facebook iray misy nataonao rehefa manana TFL ilay ankizy dia mandefa offre sao dia mety aminao ny aty sao dia mety aminao zao misy offre ohatr'izao ny aminay dia zay fahatarana azy hoe afaka tsara zany ankizy anankiray mampianatra à l'international na io en ligne na io tonga dia makany ivelany mihitsy izy. Eny ary etsika maranana ny resadresaka amin'izao alina izao raha ohatra ka maniry ny te hianatra sy hanaraka ny fampiofanana ao amin'ny NTTC dia MTTC dia manao anary. Raha maniry nianatra amin'ny MTTC anao dia manatonay eny amin'ny MTTC Vandry akaiky ny tennis eny misy anay tsy lavitra ny are fa akaiky ny rebus tennis zany dia eo somary miantso kely dia miantso anay rehefa avy eo mahita trano grigri zay anao dia midiny eo dia ny tiako tena antsika ray mandeha ny mpianatra azo lazaina hoe mora aloha zany ny anay hatramin'izao satria eo amin'ny 350,000 ariary fotsiny ny anatin'ny 4 mois zay azahoanao zavatra be da be mihitsy ny anatin'izay stage ny stage tonga dia zay miantoka anazy fa tsy mila mitady stage ianao dia anatin'izay koa ny resaka TFL efa ao anatin'ilay kolazy alohanao fa tsy mbola alohanao indray rehefa avy eo dia maromaro ataontsika tsy koatra ny zavatra fa hoe besoin na ataontsika hoe zavatra tsara azonao anatin'ny MTTC zany. Ankasitrahana ny CEO ny MTTC Andriamatoa Fanampy ny vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao tamin'izao alina izao ny tondra izay fampahafantarana mahakasika an'izay ifitoerana MTTC izay mankasitraka anao. Mankasitraka ihany koa izy nansia napetrana anay for those of you who would like to learn English at Madagascar, we are here now today for helping you for speaking English and also especially for the getting the TOEFL certificate. It is for the if you would like to be a good teacher and it is international and feel free to contact us and join MTT Madagascar because the English is you need to speak English
very much, and thank you for your time, and I hope to see you on the next time. Thank you very much. Ankasitrany indrindra. Tao anatin'ny fitopolo taona no ny famizarahantsika ireo soatavina sarobidy amintsika. Toy ny fioarana. Ny fifamizarana. Ny fifanampiana. Fampandrosoana ny firenena. Fitandrovana ny tontolo iainana. Ny fihavanana. Ndaka lazaina ny soatavina iombonantsika nandritry ny fetipolo taona. Enjoy ny mpisehatra reny akibony tany. Stop, droit de sortie. Ce son protège ta famille contre tout type d'insectes. Parce que les moustiques, en plus d'être ennuyeux, peuvent transmettre des maladies graves. Tsy adinony aglotory anareo vehivavy amin'izao andro natokana ho anareo izao satria akaiky ny valomarsy dia iena 700 be izao ireo vokatra marobe voafantana ho an'ny vehivavy any amin'ireo magasin aglotory rehetra manerana ny nosy. Tafiditra amin'izany ireo kapa, poketra, parfum, portefeuille, ceinture sy vokatra hafa marobe ampisongadina anareo vehivavy amin'izao andro nareo izao. Ny efatra hatramin'ny valomarsa ihany manan-kery ny tolotra fahazatara ary. Aglotor manandratra avy ny vehivavy malagasy. Laissez-vous tenter par les nouvelles saveurs de la vache qui rit. Emmental, savoureux à souhait pour réveiller vos papilles. Light, allégé en matière grasse pour ceux qui veulent garder la ligne. Fromage rouge, le goût prononcé de l'édame pour sublimer vos repas. Extra crème, si crémeux, si onctueux pour les amoureux de fromage gourmand. Disponible dans les grandes surfaces et les supérettes. La vache qui rit parce que c'est bon de rire. Dia mifarany eto ihany koa ary tongo lasy tongo vavy ny fampahalalam-baovao tamin'izao alina izao isoraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany ny fandaharana l'invité du jour no arahanao aoriana izao fampahalalam-baovao izao itenako dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny raha ampisy indray mandrapitafa tongo lasy tongo vavy.
RTL News na Toltry.